Tanamahanoro, Vatomandry, Ilaka Est, Atsapandrana, Iakatra sy Zarandalana. Fifidianana 3 sy ny seny vaovao hitondra korotana ara-politika eto amin'ny firenena. Rova Manjakamiadana 20 taona aty aoriana mitohy ny fanontana fady. Sabotsy 9 novambra taona 2020 manolotra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy ho antsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitry ny MBS tonga sondry anao ato anatin'ny fampalalambavoaka manasanao amin'ny mpanajana sy ampitiavana tenako anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny vaovaon'ny fitaterana avetrany namoaka fampitambavao malariva ireo mpitatitra etsy Ampasapito amin'ny fampiakarana ny sarandalana ho an'ireo zotra makany Mahanoro, Vatomandry, Ilaka Est, Atsapanana. Tsy azo hitovirana intsony ny fampiakarana sarandalana hoy ireo mpitatitra araka izao fanadihadiana manaraka izao eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Andry Rakotomalala. Ity ny taratasy fampilazana nataon'ireo mpitatitra etsy Ampasapito izay milaza fa ampiakatra sarandalana ny 12 novambra ho avy zao. Fantatra ihany koa araka ity fanambarana ity fa hiato ny fitaterana rehetra mampitohy Antananarivo, Mahanoro, Ilaka Est, Vatomandry ny 9 sy 10 novambra ho avy zao. Voalaza ary fantatra fa noho ny aratsindalana noho ny fiakarany vidin'ny kojakoja ho an'ny fiara no anton'izao tsy maintsy ampiakarana sarandalana izao. Manomboka amin'ny 11 manomboka amin'ny 11 zany 11 novambra eo amin'ny lafindray aloha le vidina pièce zany efa milafo be nefa le eo koa le eo amin'ny fitaterana nefa hita hoe tena na eo amin'ny kalitao amin'ny lalana zany na dia izay natonga an'ilay izy hoe mba hananina kely zany mampitohy any Vatomandry Mahanoro. Vinavinaina hoe Antananarivo Mahanoro zao hoe 150 dia Vatomandry 100 000 dia Ilaka Est 125 zao izy Vatomandry tana zany 80 000 dia Mahanoro 100 000 dia ilay Ilaka 90. Za aloha zany mbola tsy dia mahafantatra betsaka le satria araka ny hoe niakatra koa ny assurance ny fanaovana licence ohatran'izany tena izy aloha fantiantoka ihany satria raha mijery any amin'ny zodrafa zao ianao hoe hoe akaiky noho ny trajet-ana lalana zany mbola mifrehany lafo nefa nenay zany hitako hoe le lalana lavitra ihany nefa le frais tena kely. Izay ilay kolotsaina ratsy sy maloto nampidiry ny mpanongam-panjakana tamin'ny taona 2020 izay laza fa ny lalana ontsy azo hohanina. Izao ny vahoaka malagasy efa reraky ny tsy fahaiza-mitantana no mizaka ny tsy firarahiny ny mpitondra ny fanamboaran-dalana eto Madagasikara. Fa asa ratsaronao fa feno 20 taona katroka androany no namay ny Rova Manjakamiadana tantara ratsy ho an'ny Madagasikara izany ary tsy nijanona teo fa mbola mitohy hatramin'izao 2020 izao ny fanimbantsivana ny Rovan'ny Manjakamiadana nataony mpitondra ankehitriny na Tsiprian izay avetranazy eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Andry Rakotomalala. 9 novambra 1977 9 novambra 2020 20 taona lasa izay namay ny Rovan'ny Manjakamiadana. 20 taona navery asina ny tantara sy ny mahamalagasy voarakitra tao anatin'ity lapan'ny mpanjaka ity. Raha ny fanazavana sy ny fanahian-kevitra no entin'ny taranaka andriana iray tafaresaka taminay tamin'ity androany ity dia fantatra fa nisy ambadika politika eny fandorana ny Rova Manjakamiadana iny. Resaka politika ny tena lehibe ary voaporofo izay fandorana azy tamin'ny politika fanontaniana amin'izao fotoan'izao fotsiny nakaiza ny dossier fitsarana fa tsy hitako ilay dossier natao fa tsy hita lisy ny ataoko hoe resaka politika io dia voaporofo fa nisy balikana lasantsy tao nipetraka tao may ny Rova dia mbola tavela tao ny balikana lasantsy efa voaomana zany lisy dia zay nilazaiko iaho hoe antony politika io zay zany nataoko hoe hafatra lehibe zany amin'izao fotoan'izao dia le firaisakena malagasy mba hitantanan'ny Madagasikara hitantanan'ny malagasy ny firenena farany zany amin'izao fotoan'izao aloha lazaina ny olona tsy ny malagasy any nitantanan'ny Madagasikara amin'izao fotoan'izao vahiny any mitantana zao zao ny lafin'ny toe-karena zay fotsiny hoe izy mitantana zao amin'izao fotoan'izao
mba mahay ny atao le gasy hoe mitoekarena mahay le gasy fa tsy manam-bola betsaka ny gasy manam-pahaizana fa tsy manam-bola dia zay be vola zany no se ka rehefa sezan'ny vola dia ratsy zay. 20 taona aty aoriana vao mainka veriasina sy ninina nompotehana tamin'ny alalan'ny fananganana Colisée indray ny rova Manjakamiadana. Ity Colisée ity izay tsy nekeny taranak'Andriana velively satria tsy voarakitra tao anatin'ny tantaran'ny rova Manjakamiadana. Miaina amin'ny sitaka sy ny lainga ny mpitantana ny firenena zany satria ny Colisée tsy nangatahana ny hevitray. Ny ataoko hoe izahay zany tsy zarerako inona fa tsy nangatahana ny hevitry ny Andriana satria ny fantatra amin'izao fotoana izao dia efa natomboka le drafitra le Colisée zany ngambana fa efa ny vita zay vao natsoina mampanatsoina ny fanontaniana eo comité scientifique. Avy eo indray le comité scientifique manam-pahaizana daholo moa tao zany universitaire scientiste daholo fanampiana olona maro politika dia nanjary vitsy le anisa le scientifique no le mpanao politika dia nasaina nylazaina fotsiny hoe ekenareo zany io Colisée io tsy nanaiky moa zany le scientifique saingy vitsy anisa fa ny politika ny BDP izahay moa dia nanolotra mihitsy fa nidikany zany dia zao tsy mety io Colisée io zay mbola manolotra be eto ndray zany a tondra ny feon'le olona rehetrarehetra fa misy fikambanana valo zay ny nanao fitoliana iny tamin'ny herintaona mbola tohizanay a tazoninay ny fitoriany zany. Ratsaivona dia tamin'ny andron'ny fitondrana Marc Ravalomanana no nanomboka ny asa fanarenana ny rova Manjakamiadana. Tanjona tamin'izany ny namerenana indray ny endriky ny rova tsy nisy novana tahaka ny teo aloha fony izy tsy may. Saingy noho ny fitiavam-pahefana diso tafahoatra mpanonga-panjakana tamin'ny taona 2024 dia tsy tanteraka hatramin'ny farany ny fanarenana ny rova izay nitarihany filoha Marc Ravalomanana. Ny vavatapatapany indray dia tsy nitsahan-tombo ny tany falotondrivotra eto Antananarivo. Nahatratra avy 10 eny noho ny fentranapetraky ny OMS ny singa madinika eny amin'ny rivotra. Ataray marika izay nalaina tena amin'ny toerana lavitra ny fifamoivoizana raha nitatitra nataony indri nandritra ny fikarohana nataon'izy ireo. Anisan'izany antony falotony rivotra izany ny doroala sy ny dorotanety avampitoana tokoa mantsy zao. Eo ihany koa ny setroka be avy amin'ny fanaripako etsy Andralanitra izay ny elo be nanomboka tamin'ny tapaky ny volana Oktobra lasa teo. Olana goavana eo amin'ny tontolo iainana sy ny fahasalaman'ny olombelona ny setroka izay mampisy fiantraikany goavana eo anivon'ny fahasalamana. Vavao avy any Moramanga indray dia tandondondoza ny fahasalamam-bahoaka malona ny fitobany henan-kisoa tsy misy marika na ny fitomboka manome antoka ny mpanjifa fanandalo fitsarana ara-pahasalamana ao Moramanga amin'izao fotoana izao. Manana toerana famonoana biby fakana hena ho an'ny olombelona ny commune ambanivohitra Moramanga. Mahagaga nefa hoy ny mpanjifa fa indraindray dia henan-kisoa efa misy voavary no amidiny mpivarokena ambony latabatra. Manoloana izany nefa atao tsy misy teo tompon'andraikitra na ireo mpiarony zo mpanjifa aza tsy aheno teny. Manao antsy fanairana ho amin'ny tompon'andraikitra isatsokazina araka izany ny mpanjifa ijerakaiky ka andray fanapahan-kevitra manoloana ity tranga any Moramanga ity. Vavao ny fanatanjahantena indray dia anatin'ny fanomanana ny lalao olimpika 2024 atao an'ny Paris sy ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany 2024 any États-Unis sy Canada ary Meksika ny Fédération Malagasy ny baolina kitra. Misy ny fiarahamiasa amin'ny syndicat ny mpilalao baolina kitra iraisam-pirenena sy ny mpanatanteraka fanatanjahantena malagasy na antsoina hoe UFICASM ahafahana manomana izany efa ho vita États-Unis. Isa vetrany ny lalao voalohany eo anivon'ny Barea U23 sy ny US Lusinatos ny sabotsy 13 Novambra ho avy izao ao amin'ny stade Kéron Saint-Maur any La Frantsa izany. Efa nivoaka ny listr'ireo mpilalao malagasy andray anjara amin'izany izay ahitana tanora 12 hatramin'ny 20 taona misy 12. Vavao ny asa fanaovan-gazety indray Nodimandry Omaly teo amin'ny 19 taonany ny mpanao gazety Didier Manuelna. Fantatra fa noho ny tsy fahasalamany no nitarika izao fahafatesana izao. Avitra Ravaljon sy Mateo Prasy. Misaona ny tontolo ny asa fanaovan-gazety.
Nodomandromaly teo amin'ny fa-enina taona ny mpanao gazety Didier Ramanuel rehefa nolazon'ny aretina nandritra ny fotoana naharitra. Mpanao gazety niompana tamin'ny ara-toekarena, efa niasa tamina orinasa fanaovan-gazety antsoratra maro ihany koa ny tenany. Anisan'izany ny Le Quotidien, gazety mpiseho isan'andro. Anisan'ny afantarany maro azy ny tsy fialany amin'ny kaskety sy ilay tsika eny amin'ny endriny. Ratsaivina dia efa niditra amponja no ny lahatsoratra an-gazety nosoratany ny taona 2012 i Didier Ramanuel. Antony tarika ny fantsina ny lalàna ampifeny serasera sy ny fampitamba-bao izany, ka nanesorana ny andiny mandrara ny fampidirana amponja ny mpanao gazety amin'ny resaka délit de presse. Efa mpikambana ao amin'ny mpanao gazety izokiolona ihany koa ny tenany. Izay eto amin'ny fahita lavitra sy ny onjam-peny MBS dia mirary finoana feno ho an'ny fianakaviany. Vaovao maresaka iraisam-pirenena na dia teo aza ny fanapahan-kevitra no raisy ny fitondram-panjakana rosiana ny herinandro tsy fiasana noho ny valanan-dretina Covid-19 dia toa tsy nampiova zavatra nefa izany tsy nitsahan-tombo mantsy ny olona vao marina fa nitondra ny tsimok'aretina coronavirus araka izao tatim-bavao ataony Ando Miaratiana sy Mathieu Prince izao. Tsy afabela ny firenena rosiana manoloana ny fianaky ny valanan-retina Covid-19. Ity firenena ity izay vosikajy ho ahitana ny trangam-pahafatesana be indrindra vokatr'izany any Eropa. Nisy ny didim-panjakana navoaka ny filoham-pirenena rosiana izay nisy ny herinandro tsy fiasana, natao indrindra hanakanana ny fiparitahan'ny valanan-retina nanomboka ny 30 Oktobra hatramin'ny 7 volana Novambra. Nateo azy izany tsy nampiova zavatra betsaka raha ny fanazavana. Raha ny taremarika navoaka ny tompona andraiki-panjakana tao an-toerana mananika hatrany amin'ny 534 alina ny tranga vaovao voamarina tao anaty ny 420 ora farany. Tranga be indrindra hita tao an-toerana hatramin'ny atombohan'ny valanan-retina raha ny fanazavana hatrany. Raha manodidina ny 700 ireo maty vokatr'izany. Hatramin'ny sy ny valanan-retina efa mihoatra ny 8 faingo fitapitrisana ny voan'ny Covid-19 ary 534 alina sy 2 hetsy ireo maty raha ny taremarika ofisialy. Saingy araka ny filazany teo anivon'ny sampandraramisany any antotan'ny Sarostat fa efa tafakatra manodidina ny 5 alina sy 4 hetsy eo ireo namony ainy hatramin'ny farany volana septambra teo. Mbola ambany ny tahan'ny fanaovam-baksiny ao Rosia. Antony goavana mampahazovana sy mampaparitaka aingana ny valanan-retina. Hatreto mantsy tsy misy afa-tsy ny 13 faingo telo isanjaton'ny mponina an-toerana ihany no nahavita tanteraka ny vaksiny. Eo amin'izay vaovao maresaka iraisam-pirenena izay dia nisy fipoahana tobin-tsolika herivaika tao Freetown, Sierra Leone andrefany Afrika ny zoma lasa teo. Maro ireo namony ainy ary tsy mbola voafaritra mazava ny isan'izy ireo. Ando Miaratiana, Avitra Ravaljona ary Mathieu Prince. Firehetan'ny tsy fiara lehibe iray mpitondra solika ity no nitarika ny fipoahana ka nihitatra nahazo ny tobin-tsolika izany raha nambarany ireo nanatry maso. Valpolisa ireo razana voangona nandritra ny alina nisehon'ny tranga hoy ny mpiasa iray avy amin'ny Croix Rouge izay nanatanteraka ny asa famonjena tamin'ny fotoana io. Nitoy hatramin'ny andro alymaraina ny fijerena ireo zavatra potika sy izay razana mety mbola tavela. Maro ihany koa ireo naratra mafy ary vehivavy no moarana isa tamin'izy ireo. Nanao fanambarana tao amin'ny tambazotra an-tserasera Facebook ny filoham-pirenena tao an-toerana Julius Maada Bio afa-tsy ravoravo tanana manoloana izao zava-misy izao ny fanjakana any an-toerana fa anampy ny fianakaviany ireo niaran-doza. Ny filoham-pirenena lefitra sy ireo delegaciona niaraka taminy kosa dia efa tonga nijery ny zava-nisy teny an-toerana nitrangan'ny loza. Ny pejy mavaon'ny politika no araitsika manomboka eto. Nitondra ny fanehoan-keviny mahakasika ny mpikambana sy ny vaovao sy ny fifidianana amin'ny taona 2020 sy 2021 ny solombavam-bahoaka Alain-Ratsimazafy tamin'ity androany ity nambarany fa ahina tanteraka ny sy ny korotana eto amin'ny firenena raha miziriziry amin'ny seny amin'ny endriny vaovao io ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao. Germain Menjanary, Tahirinen, Ranariny Irina.
ahina indray ny fisiany krizy eto Madagasikara raha mbola mitoy ny fiziriziriny fanjakana ny hitazona ny mpikamba ny seni vaovao. Ny seni vaovao izay mampanano maro amin'ny famoahana ny voka-pifidianana amin'ny tanila sy feno alatra. Efa nanao antsoavo ny mba hijerena io lalana amin'ny feny seni io ny filoha Marc Ravalomanana sy ny mpanohitra. Teo ihany koa ny teo anivon'ny Gène izay mitovy jery tanteraka tamin'ny filoha Marc Ravalomanana. Nanamafy izany ihany koa androany ny solombavambahoaka avy amin'ny antokotiko Madagasikara fa ilaina ny feonambe na ny concertation nationale ho an'ny mpisehatra rehetra amin'izany mba ahafahana mametraka seni tena maleo tena. Ny fanahina dia tsotra ny hoe tena anome voka-pifidianana marina sy mangarara tokoa ve ny seni amin'izao fotoan'izao. Fa ny fahitany be sy ny maro azy dia misy ny fanahina amin'ny fiandaniana amin'ny neo anivon'ny fitondrana zany na ny pomba ny fitondrana amin'izao fotoan'izao ny voka-pifidianana zay avoaka ny seni. Ka raha izany aia maro zay mipetraka amin'ny mpisehatra ara-politika sy société civile zany ara-piarahamonina reny dia zava-dehibe ny fametrahana ny fifampiresahana aloha indrindra amin'ny hoe mba hisy tsokevitra iraisana na convention zany mba ahafahana mampitovy an'izay fomba fijery amin'ny lafim-pitantanana ny seni izay. Matoa sesilany ny fitakiana amin'izao fotoan'izao amin'ny fanavozana ny seni dia manano maro ny amin'ny sin'ny krizy ara-politika indray eto amin'ny tany sy ny firenena raha tazonina amin'izao endriny misy amin'izao fotoan'izao ny mpitsambana ao anatin'izany seni izany. Raha tsy ahivina dia mbola vary mangatsika ho an'ny seni hatramin'izao ireo komina misy 20 mahery tsy manana be ny tanàna voafidim-bahoaka noho ny osoka tamin'ny fifidianana farany teo. Eo ihany koa ny doublon amin'ny lisy-pifidianana izay tsy fantatra mazava hoe atraizany ny fanadiovana natao. Ankehitriny dia olony rajoelona izay voafidy tamin'ny alabato sy ny doublon avokoa no mandrafitra ny seni vaovao izay ikarakara indray ireo fifidianana rehetra izay ho atao eto amin'ny firenena. Ka mahatonga ny fitakiana ny andravana ny mpikambana vaovao eo anivon'ny seni io. Afabetsaka ireo toerana sy orinasa manana ny lazany ho an'ny vahoaka malagasy no matiasana sy potika tanteraka amin'izao fotoana izao. Ho an'ny solombavambahoaka alairana Tsimbazafy Atrany dia fanahinina izao fiatsika ireny mba hikatsana tombontso manokana araka izao tato-bavao ataon'ny Germain Menjanahary sy Tahirinena izao. Fitondrana rajoelona, fitondrana mpanitsakitsaka ny maha malagasy ny malagasy, rovan'ny Manjakamiadana no volena kolotsaina romanina, ny kianjan'ny Mahamasina izay manana ny tantarany eto amin'ny firenena no vaina anarana ho kianjan'ny Bare, ny orinasa mpanjakana Air Madagasikara nosoloina Airlines, ny Jirama manomboka mirona any amin'ny fivana ihany koa ankehitriny raha ny zava-misy mahazo ity orinasa mpanjakana ity. Misy politika avolenta avokoa ao ambadik'ireo hoy ny solombavambahoaka izay voafito amin'ny distrikana Tsimondrano raha nitondra ny heviny momba izany. Ity fitondrana ity no fitondrana zay atao hoe tsy mihazona an'izay fiandriana pirenena zay. Maro ny orinasa malagasy, orinasa mpanjakana malagasy zay efa miprivatisena teo aloha. Ireo orinasa ireo zany toy ny Jirama sy ny Airmad no any orinasa lehibe mba any amin'ny fitondram-panjakana malagasy na ho an'ny vahoaka malagasy atao hoe andro ny ekinana amin'ny fampandehanana ny filana andavanandro ny mponina amin'izay sehatra ny fifamoivoizana izay ho an'ny sehatra anabakabaka ary ihany koa ny amin'ny hoe filana andavanandro ny mponina amin'ny jiro sy ny rano. Kanefa dia hita taratra amin'izao fotoan'izao fa samy mikorosofahany ireo orinasa roa ireo ary hita ny finiavan'ny fitondram-panjakana ny mandehanana ny amin'izany hoe lafin'ny privatisation zany. Efa hitantsika moa zany zao ny Airmad fefa ny Airlines amin'izao fotoan'izao izany no ahitantsika hoe toa tsy mampaninona ny mpitondra amin'izao fotoan'izao zany fanitsakitsahana ny fiandriana ny firenena malagasy zany dia tompona ndraikitra amin'izany ny fitondram-panjakana satria raha nisy ny fitantanana tamin'ny taona 24 tany hoany tamin'ny andro zany hitantanana ny filoha Marc Ravalomanana ny tatao vatrosa be zany orinasa Jirama zany orinasa Airmad zany. Kanefa dia vitany ny namafantrosa ary vitany ihany koa ny tady famatsim-bolo nanarenana ny orinasa Airmad. Dia hitantsika ny fivoarany fa tsy mbola nanana compte de résultat négatif izany orinasa Airmad zany tamin'izany fotoana izany. Raha ny hita
dia irajoelona mihitsy no tsy mahay mitantana firenena. Isaky mitondra mantsy izy dia krisy foana ny fiainam-bahoaka ary fahaizany io mampanantena pokaty ny vahoaka io. Raha ho an'ity solombavam-bahoaka ny Madagasikara ity dia fanahinina atao mihitsy ny fitantanana ny firenena toy izao mba ikatsahan'ny mpitondra tombotsoa manokana amin'ny lafiny maro amin'ny vahoaka sy ny firenena, raha eo ihany koa ny tsy fahaizana. Fanantanteraka fionana tao manjakandrina avaratr-androany ny vehivavy tima Nalamanga sy ny vehivavy tima ao manjakandrina. Tanjona ny fanamafisana ny fasakina ny mpikatroka ho fanatratrarana ny tanjona izay napetraky ny antoko. Germain Menjanary sy Tahirinena Atrany. Voromaro ireo vehivavy tompona andraikitra ao anatin'ny kominina miisa 10 ao manjakandrina avaratra no mafisin'izy ireo fa tanjona ny anavotana ny firenena amin'ny fahavononana amerina indray any Filomarika Ravalomanana hitondra any Madagasikara izay tsikatra fa latsaka ankaterena ankehitriny. Re izany nandritra ny fiaonana nataony reto farany sy ny vehivavy tima Analamanga teny Ampanevandroany. Mila vonona isika satria tsika vehivavy ao amintsika no lakle an'izany fampandrosoana izany. Ny antony dia zao tsika no mahalala ny fangirifirina any tokantranontsika tsirairay avy any. Tsy hoe tsy manampy, tsy mangirifiry akory ny raim-pianakaviana fa tsika ny tena mahita satria rehefa tsy mianatra ny zanatsika, rehefa naona ny zanatsika, rehefa misy fahasalamana dia tsika ny tena ianjadiana izany fahasahiranana izany fahabangana, ara-tsaina, ara-panahy mihitsy ary indraindray satria very hevitra isika noho ny fahasahiranana mianjady amin'izao fotoana izao eto an-tanindrazantsika. Dia izay zany ny tena hoe teneniko eto hoe samy vonona andray andraikitra sady ambara aminareo fa ny sapokotany ao amin'ny kominina Tsarinandriana misy pokotany sivy efa mijoro sapokotany ny atoko tima any ambodako manala Tsarinandriana. Zava-dehibe ny fitoviam-pijery amin'ny fikasana ny mahasoan'ny firenena hoy kosa ny filohan'ny distima ao Manjakandriana. Nambarany fa ilaina ny fanarana ny toromarika rehetra miainga avy amin'ny Birafohibe mba ho tombotsoa ny vahoaka malagasy. Ny vehivavy no lohalaharana amin'izany satria ireo no mahita ny zava-misy marina iainana eto amin'ny firenena. Zao ihany ny toromarika omenantsika isika na inona ezaka ataontsika na inona ezaka ataontsika tsy mety mahatahorontsika raha tsy mandany amin'ny président Ravalomanana indray. Zay ihany ny atsika tsy mbola manao propaganda fotoana olona amin'ny tomobile sy manao eraoera sika akory amin'izao fotoana izao tahaka amin'ny fanaon'ny sasany fa itsika ao anatin'le hoe mahamelo maso ny atoko tiako Madagasikara. Niarany aiky ny rehetra fa ny Filomarika Ravalomanana ihany no vahaolana ho an'ny firenena sy mahafantatra ny tena fiainan'ny vahoaka malagasy maro anisa. Mitaky asa sy andraikitra avy amin'ny mpikambana tsirairay anefa izany hoy izy ireo satria ny tonga miaraka toy izao no fanombohana fa ny miasa miaraka no tena fahombiazana. Fatotosa kosa ny fampivondronana ireo mpikambana anatin'ny antoko tima ao Ambalavao. Afantatra afavony izy ireo ny amerina indray ny Filomarika Ravalomanana iverina eo amin'ny fitondrana any Madagasikara. Ny antsiprian izay avetranary eo amin'ny rindran-tsany Andry Rakotomalala. Ho toy ny fampivondronana toy ny tao Fianaratsoa dia totosa ny 20 Oktobra lasa teo ny fampivondronana ireo mpikambana anatin'ny antoko tima ao Ambalavao. Tanjona amin'izany ny amerina indray ny Filomarika Ravalomanana ho eo amin'ny fitondrana. Zahay tanora ato amin'ny distrikta Ambalavao zany mahatsapa ny fijaliana misy amin'izao fitondrana izao ka raha ohatra ka vao misy ny fiverenan'ny Andriamatoa Marika Ravalomanana amin'ny filasana firenena dia vonona izahay handany azy satria tsampanay fa maro dia maro ny zava-tsoa vitany teo amin'ny lafiny sosialy sy ny fiainam-bahoaka manokana. Mbola angatanay dia fiverenan'ny Andriamatoa Marika Ravalomanana eo fitondrana ary izay dia mivonona foana ny ampandany azy raha mbola misy ny azonay atao ary zavatra tsampanay dia izy ihany vahaolana ho an'ny tanora aty amin'ny distrikta Ambalavao sy ho an'ny tanora rehetrarehetra satria ny tanora no avy ny firenena mila zavatra lavorary ny tanora mila ihany koa fivaram-piainana ny tanora mino izay fa rehefa milasaka ny filohantsika Marika Ravalomanana dia ho lany soma tsara izy ary izay dia vonona ny ampandany azy hatramin'ny farany. Hatramin'ny tanora dia mahatsiaro ireo tsy ho vitan'ny Filomarika Ravalomanana fony izy teo amin'ny fitondrana ka vonina ny anoana raha toka mbola ilatsaka ho kandida ity farany. Vonina hampandany amin'ny président Ravalomanana amin'ny fotoan'andro hanatanterahana ny fifidianana ka dia mampanantena
agnaitimy eto Ambalavao fa tsy hiala aminy mihitsy ary mivondrona ho atany raiky fa zay mitambatra ny vaty zay misaraka pasika zay no zava-bita teto tatrahany firaisakinany Atokotima ato anivon'ny distrikana Ambalavao saotra toko tsara ny manamarika fa nisany be mpanara-diny Atokotima ao Ambalavao sy Fianaratsoa. Fanatolotra tamin'ny fomba ofisialy androany ny fatsakana vaovao azahoana rano fisotro madio ho an'ny mponina an-tanety kely etsy Ambohimanarina. Izy io izay fiaraha-miasa teo amin'ny solombavambahoaka Madagasikara voafidy tamin'ny anarany Atokotima teny an-toerana sy ny vahoaka n'Ambohimanarina. Jeremy Menjanary sy Tahirinena. Toy izao ny filaharan'ireo bidon jaune ao amin'ny fokontany an-tanety avaratra Ambohimanarina. Nitondra vahaolana manoloana izao zava-mitranga izao ny solombavambahoaka Todsoa ka nametraka fatsakana vaovao ho an'ireo mponina eny an-toerana. Fiaraha-miasa tamina olon-tsotra tsara sitrapo nanome tany na ahafahana nanangana ity fotodrafitrasa ity. Tena efa antaonany maro mihitsy ny aretanay fijaliana an-drano ohatr'izao efa 20 taona 30 taona teo eo. Dia tena lavitra be ny fangalana rano, milahatra be mipompy, dia tena misaotra betsaka ny député dia misaotra betsaka ny association koa. Fa ao ny sasany very bidon, ao ny sasany tsy mahavita ninina, tsy mianatra ny ankizy satria mivariana milahatra le pompy le rano. Efa nomeny zany ity dia efa tena raisina tarandroa. Amin'ny 4 maraina mandahatra bidon amin'ny 4 fito mbola tsy mahazo rano nefa le ankizy tokony efa andeha hianatra. Zany hoe raha oharina amin'ny zanaky ny olona akaiky pompy zany ny zanakay aty tsy manana fotoana anaovana révision fianarana. Misy matoka zany ankehitriny fa anana fotoana bebe koa ifatoana fianarana ny ankizy mba ahafahan'izy ireo mivoatra ka anisany singa iray koa ao anatin'izay fampandrosoana izay ka teny mpampandroso tokoa dia mba ho lasa député ho lasa olom-pirenena vanina sy vonona. Tsy ny mpatsaka ihany no afa-pasahiranana amin'izao fametrahana fatsakana izao fa ny mpiasa amin'ireo borne fontaine eny an-toerana ihany koa. Satria za zany fontaine teto fa nitron'ny 7 taona zay amin'ny 4 maraina miditra eto fa mivala vao tonga ny trano indraindray amin'ny 10 dia na le fikarakarana tokantrano ary zany tena tsy misy fa tena misaotra betsaka ny député zany nanao an'izay satria mba mety oharam-potoana amin'izay ngamba zany ny filaharam-popo raha ohatra ka efa misokatra le any filaharam-bidon eto zany dia ohatra ny hitanareo io hatrany ambany be any amin'ny firmetan-trany dia isan'andro tsy miova mihitsy io fa rehefa misokatra zany le any mba mety miova amin'izay ngambany io. Tsy andro fanjakana tsy anao io no nambarany solombavambahoaka Todsoa Andriamampandry nandritra ny fanolorana izany ho an'ny vahoaka teny an-toerana androany. Isan'ny ahafantarany vahoaka azy eny an-toerana raha teo ny fanampiana vahoaka toy izao satria tsy azo tazam-potsiny ny vahorin'ny vahoaka hoy ny fanazavany. Natsara amin'izay ny tena nararo ny fo dia andresaka tamin'ireo afokony olona hoe apiko nareo fa ny fanampiana atao aminareo dia mila miara-miesaka isika na ny fokony olona na misy association eto dia rehefa miesaka dia apiko zany amin'izany fahavitany borne fontaine sy ny rano zao vita izy io misaotra Andriamanitra ary misaotra amin'ny fokony olona eto an-tany avaratra fa olon-kendry izy ireo satria ny fiara-miasa ohatr'izay no ny tena ilaina fa raha iandro fanjakana lava eto dia eo ny raisina ho fato mosareto ny vahoaka malagasy. Androany indray zany ho fanampiana amin'ny fanaterahana an'izao borne fontaine zao na dia efa mitsangana ary dia ny fampidiran'ny rano zany dia mbola nampiana zareo zany androany ary hitanareo amin'izao zany ny faliana ho an'ny vahoaka ary akoatr'izay moa ako ny tony borne fontaine tony dia nanao tetezana ny tena nanao lalakely ny tena amin'ny vola manokana zany amin'ny vola posy amin'ny fitiavana akoatra ny cours gratuit maimam-poana amin'ny anglais io na amin'ny informatika sy ny fanampiana ny tatsaha rehefa vola posy dia miteny hoe vola posy ilay izy fa ny sasany volam-bahoaka volam-panjakana amin'ny aransiaty dia lazaina fa vola posy ilay izy azafotana amin'ny vahoaka miasa lara-pahamena ho an'ny vahoaka dia ohatr'izao rano madio ho an'ny vahoaka io vidim-piainana miakatra io tsy zakan'ny vahoaka io atao efa niteny foana amin'ny fanjakana hoe tena sahirana ny vahoaka ny vidim-piainana ny asa tsy misy ny varatra mba mivarotra ty aminay esorina dia inona no an'ny olona ao anatin'ilay izy zany hoe ataovy ny asa marotra ho an'ny vahoaka dia jerevo ny sosialy vory ny mponina teo amin'ity fokotany ity androany nankasitraka ny asa mipaka amin'ny vahoaka izay nataony solombavambahoaka avy amin'ny Atokotima ity tsara ho marina fa ny mpanatanteraka no tokony anao asa toy izao saingy arahandrehetra malala ny fiasan'ny fanjakana ankehitriny izay tsy mifantoka amin'ny asa sy ny vahaolana fototra toy izao.
amaranantsika ny vaovao dia andeha fitina aminao atao anatin'ity fanadadiana manaraka ity ireo teboka nisongadina atao anatin'ny fandarana saila zao izay nivanianany tanora mpandrara iray ando miaratiana Mathieu Prince. Tsy mandeha amin'loany ny raharam-pirenena ankehitriny, tsy mahafantatra ny tena laharam-pameana ny mpitondra fanjakana hoy ny tanora mpandrara iray. Ny fasahirana namenjady amin'ny isan-tokantrano anefa tsy mitsambitompo andro aman'alina izay tena tokony masona. Hoana le fodi-davitra zany amiko dia tsy priorité aloha raha amin'izao tsika raha zao zavatra misy atsika izao za tsy miteny tsy ilaina fa tena ilaina mety le izy fa zao kosany sody mba tsy fotoana nire zao anaovana le fodi-davitra asa ohatra manao ny Colisée 1000 milliards reny manao andresaka stade ao Mahamasina tsy ratsy ho izy reny tsy ratsy reny manao andresaka hôpitaly manara-penitra mo anarana fa tena manara-penitra tokoa ve izy zany hoe raha fomba fijeriko ny zava-misy amin'izao zany dia milalao anatina visuel ny mpitondra zany hoe visuel marketing zay malaza anazy hoe mivarotra zay tena malaza satria natsika n'izao reny lafa pitsanganana malagasy amidiny amin'ny resaka le makety hoe anaovana zavatra mamirapiratra be ataontsika ity dia matoro malagasy fa fatan'izany le faiblesse le malagasy hoe ataoko mamirapiratra ity omeko melatsila ny fofiteny fa ampandizina kely nareo dia atory raha anatina orinasa zany izy dia tokony tsy PDG na DG fa tokony izy hoe directeur marketing zany hoe tena manana le fahavonona ny tantana zareo fa tokony izay mihitsy ny zavatra ataony hoe resaka dokam-barotra. Ankoatra io nitondra ny heviny makasika ny sionisy ny HCC ihany koa ity mpandrara ity sarotra ho izy nitokisana azy ireo amin'izao endriny izao. Amiko zany ohatrany hoe poste politique zany hoe tsy tena fikarakarana fifidianana le atao amma hoe indépendant satria zay ny fototra iorenany hoe CNI commission électorale nationale indépendant zay zany tena hoe iorenany hoe indépendant tsy mitanila fa raha zavatra misy eo amin'ny CNI aloha dia tena tsy raha reo olona voatendry eo ny filoha mora tsy diso mbola tsy voatendry amin'izao zany hoe fa tapitra ny mandat membre teo aloha zay nitariany Andriamatoa Pierre Rakotomanana izy tsy diso tapitra ny mandahany izay ny teny ndray koa izy hoe tsy normal ny lisam-pifidianana dia nahilika antana sefoko taminy izy zany hoe ny olona anankiray zany rehefa fantany hoe hiala ao izy tsy fantatra hoe zay koa ve niteny le vice président eo aloha hoe rehefa fantany hoe hiala izy dia miteny marina zany hoe satria iverina amin'ny fiarahamonina manko izy rehefa iverina amin'ny fiarahamonina izy zany dia manadio tena satria raha tsy diso angambany nisy ny famindram-pahefana tao amin'ny filohan'ny SSC anankiroa tamin'ny maromaro lasa zay dia niteny le filoha teo aloha tamin'izany fotoana zany filohan'ny SSC teo aloha hoe décision politique niraisina tamin'ny fifidianana eo aloha zany dia efa mampanontany tena hoe fitsarana avy momba lalam-panondrenana ny atao zany hoe décision tokony resaka fitsarana zany hoe fitsarana zany ny atao fa tsy resaka décision politique aloha zany dia efa diso ny SSC zany dia efa tsy mety ny zavatra ataony hoe maka décision izy décision politique niraisiny fa tsy lalàna nefa ny antony pijoroan'ny SSC dia hoe lalàna zay le teneniko anareo hoe ny antony pijoroany le fanjakana mihitsy nefa tsy efa mivaralila dia lasa mivaralila daholo zay zavatra atao lafiny zavatra maro no voaresaka nandritra ity fandarana ity atao ny makasika ny tontolo ny fandrarana sy ny toekarim-pirenena. Iny fanadadiana iny akory sy atopoko lasy sy topoko vavy netoko mamarana ny fotoana ny famparahalaam-baovao tamin'ity androan'ity isoraka ianao anaraka izany hatramin'ny farany takany mazatra dia ny fandarana global news avy hatrany no arahinao aorin'izao famparahalaam-baovao izao aorin'izay kosa ny fandarana ao namarina ary ny ronan-tsary eny amin'izao atotry ny MPS anao kosa amin'ity arina ity dia mitondra lohateny avy house next door ny sampana famparahalaam-baovao kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa aminao ho amin'ny alatsinainy indray topoko lasy topoko vavy veloma topoko.